Tany Antsiranana ny filohan'ny Repoblika Rajoelina Androany Zoma nitarika ny lanonana fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny asa fanarenana ny ampahan'ny lalam-pirenena fahaenina mampitohy Ambanja sy Antsiranana. Tonga nanosy ny fotoana io ny masivoan'ny vondrona Europeana miasa sy monety Madagasikara Giovanni Di Girolamo. Mitetina 530 tapitrisa euro ny fitambaran'ny asa izay ny Europeana no mamatsy azy. Ny ampahany 540 tapitrisa ohatra dia fanomezana avy amin'ny vondrona Europeana ary ny ampahany 20 tapitrisa euro kosa dia vola indramina avy amin'ny Banky Europeana momba ny fampandrosoana. Efa tamin'ny taona 2014 no vita ny fifanarahana Madagasikara sy ny mpamatsy vola ny amin'ny amatsin'izy ireo ny fanamboaran-dalana saingy mbola nila fotoana lava ny fanasoniavana ny famoaham-bola sy ny pitsopitsony ny safidianana ny orinasa hanao ny asa. Tamin'ny volana Jona 2014 no vita ny soni tamin'ny orinasa Kolasa izay isahana manontolo ny asa fanarenana. Nisaoran'ny filohan'ny Repoblika Rajoelina manokana ny Prime Ministra izay nolazainy fa anisany ny asa mafy tamin'ny fanaraha-maso ny fizotra ny fifanarahana ka natongavana tamin'ny dingan'ny fanombohana ny asa. Tokony tsy ho ela intsony dia hanana maso i Madagasikara amin'ireo firenena maro izay mbola mpirakitra sy olo-toerana no mitandana ny maso ivoho. Laza i Patrick Rajoelina, minisitry ny raharaham-bahiny fa maritra izay tokony ho endrikendrika ireo maso ivoho izy ary hanao antsoava amin'ireo izay liana sy mamaly ny maso sivana. Ao aorian'izay antsoava izay no anolorany anarana amin'ny filohan'ny Repoblika Rajoelina ahafahany ity farany manendry izay maso ivohany Madagasikara any amin'ireo firenena any ivelany. Nanamafy Patrick Rajoelina fa ahafahana mampamiratra indray any Madagasikara dia zava-dehibe tokoa ny ahafahany mametraka fitokisana amin'ireo mpiara-miasa aminy any amin'ireo maso ivoho any ivelany ka nahatonga azy nametraka ny fikarohana ireo maso ivoho ireo ho anisan'ny asa atao anatin'ny foezaka. Ratsahivina dia manana biraona maso ivoho 20 i Madagasikara maneran-tany ka ny 5 amin'ireo ihany no manana maso ivoho amin'izao fotoana izao. Mbola mpisolo-toerana no tompon'andraikitra voalohany any amin'ireo maso ivoho 17 hafa. Namoaka totanisa momba ny Covid-19 indray ny teo amin'ny haino aman-jerim-panjakana rehefa tsy namoaka izany andro vitsivitsy izay. Raha ny tasitra ny voakandroany Zoma dia tsy nisy ny anana fohy ho maly alakamisy. Nitombo iray anefa nisan'ireo maty raha oharina amin'ny totanisa azo tamin'ny 5 septambra ny tasitra ny voakafarany satria efa tafakatra 7,700 ankehitriny nisan'ireo namony ainy noho ny Covid-19 hatramin'ny sy ny valana resina teto Madagasikara. Tranga iray kosa no hita ho maly alakamisy tamin'ireo fitiliana 27 natao. Mbola misy roa kosa ireo marary ahitana fasarotana hatreto.